Inona marina moa izany no mitranga rehefa tsy mahomby isika? Faly miarabana anao indray satria zava-dehibe ny fiarahana dia asaiko am-pifaliana mihitsy ianao. Hamaly an'ilay fanontanian-dehibe io kanefa izao andao aloha isika hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra ô, hitanao ny ilainay, fantatrao ny mety aminay sy ny mahasoa anay, kanefa malemy zahay, ampianara ary zahay izao hianatra avy amin'ny fahalemena hoe inona no tokony atao. Mitenena aminay fa mino anao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Heveriko fa efa nandalo tsy fahombiazana daholo isika, tsy nentiny natao, tsy afaka ny fanadinana, nisy voka-dratsy niseho, eo ny fifandraisana tsy nety taman'olona, ary matetika tsika no mavesatra mihitsy ny saina ao anatin'izao taona iainantsika izao indrindra, dia indraindray mila tsy ho zakan'ny saina mihitsy aza ny mieritreritra an'izany. Dia izay ilay fanontaniana hoe inona moa izany no tokony ataontsika rehefa tsy mahomby isika, na hoe raha tsy mahomby isika. Tsy mahomby amin'inona moa ilay izy dia hazavaina tsara, fa tsy mahatanteraka an'ilay notakian'Andriamanitra ho ataontsika hoe aza manao an'izao, ity no ataovy an'izao arak'ilay teny folo na ilay didy folo. Arao nge ty zava-misy amin'ny Egyptianina ity mahaliana izy ity. Ny Egyptianina izany nino fa rehefa maty ry zareo dia tsy maintsy manam-porofo tsy fananany tsiny amin'ny andriamaniny, eo anatrehan'ilay andriamaniny antsoina hoe Osiris. Dia miseho eo n'izy zany andriamanitra ny fiainantsika moa ilay Osiris. Ka rehefa mahamporofo an'izay ny Egyptianina anankiray izany dia azo ny atao izany ny mandova ny fiainana mandrakizay amin'ny finoan'izy ireo. Dia inona ny atao ianao? Lanjaina amin'izany ny fon'ilay Egyptianina izay miseho anatrehan'ny Osiris, ka raha ohatra ka mavesatra noho ny volomborona ny fony, dia voaporofo izany fa tsy nitandrina ny lalàna araka ny tokony ho izy, fa tokony hoe maivana noho ny volomborona izany ny fony, dia milaza izay fa nitandrina ny lalàna sy nanome voninahitra ny Osiris na ireo andriamanitra rehetra ity Egyptianina anankiray ity. Izany no finoana, ary misy karazany be dehibe ny finoana amin'io lafin'io eto amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, na io foto-kevitra ara-pivavahana milaza an'izany, mivoy an'izany, na io ataontsika hoe angano, na io zavatra ny foronina, na io fampianarana, dia samy milaza daholo hoe ohatran'izao. Ny tena nalaza indrindra tamin'izany moa izany dia ny fotom-pisainana Grika izany, izay nilaza ny amin'ny hoe tsy maty tokoa ny fanahy. Fa andao hodiniantsika hoe raha tsy mahomby tsika izany dia inona no ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra ilay tompon'ilay lalàna. Ny Jaonina 7:4-10, hainao tsenjery izay dia milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia faly ery isika rehefa miteny an'izay, fa ny tsitsinjontsika hoe mba tsy ho very izay rehetra mino. Mety ho very ka isika, ary mety ho very zasy ianao raha tsy mino. Ary izay dia fahaverezan'izay ny vokatr'ilay hoe tsy mahomby isika, tsy nitandrina ny didin'Andriamanitra dia very. Kanefa izay mino no ahazo fiainana mandrakizay. Izay izany ilay mitranga. Inona no tokony ataontsika ary? Mazava ny nambaran'i Jesosy anie. Ao amin'ny tenin'i Jesosy dia nilaza fa tsy tonga handrava lalàna izany izy, fa hanatanteraka, ary tonga haneho ohatra tsara ny fahamarinana. Tsy nanamaivana ny lalàna Jesosy hoe tsy dia misy dikany aminareo io, fa izaho ihany ny manaraka an'io, na hoe izaho koa aza tsy hanaraka an'io, ngamba tsy mbola naheno an'izany. Tao amin'ny soratra masina isika hoe Jesosy koa tsy nanara-dalàna, tsy nanaraka ny lalàna, fa tena izy no ohatra mivantana tamin'ny hoe fitandremana ny lalàna io. Ohatra lehibe mihitsy izy. Dia ny zavatra ampirisihan'i Jesosy ataontsika izany dia izao. Jaonina 1:2-1, jerentsika izay. Jaonina 1:2-1 milaza tsara ny apôstôly Jaonina eto, izay teny avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe, ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'iray isika
dia Jesosy Kristy ilay marina. Ahoana tsara hoe manana solo vava ao amin'ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Raha tsy mahomby isika zany dia mbola misy deuxième chance hoy ny fitenenana, fotoana mety faharoa indray anonerana, dia hoe makao amin'i Kristy, makao amin'ilay misolo vava, fa tsy tonga dia hoe very isika. Izao no tsara ho fantatsika, tsy natao hanalam-baraka antsika akory ny tsy fahavitantsika mitandrina ny didin'Andriamanitra, hoe afa-baraka be ianao fa tsy nitandrina ny didy, tsy izay ilay izy. Fa natao hitarika antsika eo amin'i Jesosy ny lalàna. Rehefa tsapantsika zany hoe tena tsy nahomby dia makao amin'i Jesosy, manatona an'i Jesosy mba hahazo famelan-keloka. Mino aho fa mazava aminao fa rehefa tsy mahomby isika dia andeha anatona an'i Jesosy, angataka famelan-keloka, dia hoy Jesosy hoe amin'izao sisa izao aza mamerina intsony, aza manota intsony, dia ampiny isika andeha amin'ny fahitsiana. Ombantsika ny Andriamanitra. Andao indray hivavaka. Tompo, misaotra anao zahay fa raha tsy vitanay ny mitandrina ny lalàna na amin'ny fafenony na amin'ny ampahany dia mitovy ihany zany fa tsy vitanay foana zany. Nanome ny vahaolana anefa ianao hoe raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ray dia Jesosy Kristy ilay marina izahay. Ampio izay akao amin'ilay solo vava dia Jesosy Kristy mba ho hamarinina amin'ny finoana fa izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana fiainana mandrakizay ary hanavotra anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.